Ankoatran'ny famokarana herinaratra fanampy ny ampiasaina amin'ny vanim-potoana maintany dia antony iray ilaina ilay milina famokarana herinaratra mandeha amin'ny solika orina etsy Ambohimanambola ny hanampiana ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro rehefa tafapetraka Soamantsara. Eto Antananarivo ny tobi-mpamokatra herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro. Ireo antony roa ireo no navohitry ny ministry ny angovo sy ny akoranafa Olivier Jean Baptiste ho malalaka misy tao amin'ny televiziona malagasy no marihana nandritra ny resaka nataony tamin'ny TVM fa misy fotoana mety hena ny famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro tahaka ny rehefa manorana ny andro na malomaloka ka izay no tsy maintsy ampiasaina ny milina mihodina amin'ny solika. Nampatsahiviny fa ny Jirama manontolo no ampihodina ity toby vaovao etsy Ambohimanambola ity. Fahombiazana ny iray volana voalohany tamin'ny vanim-potoana fandraisana mpizahatany amin'ny sambo 4/25/2024 tao amin'ny Serana-tsambony Eoala tao Taolagnaro. Mpizahatany 470 niaraka tamin'ny sambo 4 no efa tonga tao Taolagnaro hatramin'ny sonkafan'ny vanim-potoana fahatongavan'ny mpizahatany amin'ny sambo ny volana Novambra teo. Nijanona 2 andro tao Taolagnaro ny 3 tamin'ireo sambo mpitondra mpizahatany ireo raha iray andro ihany izany teo aloha itoy hatramin'ny volana Jolay ny fe-potoana fandraisana sambo any an-toerana. Izara efatra ny asa fanarenana ny lalam-pirenena 10 mampitoy any Ambovombe sy Andranovory raha ny fanazavana noentin'ny ministeran'ny asa vaventy ny eo anelanelan'ny Ampania sy Beloa mirefy 2.6 kilometatra sy mampifandray ny Beloa sy Ambovombe mirefy 1.7 kilometatra no anomboka afaka herinandro vitsivitsy. Ireo asa roa ireo dia efa nahazon'ireo orinasa iandraikitra ny asa ny antota taratasy ahafahana manomboka ny voalazan'ny ministera. Ho an'ny ampahany ambony mampifandray any Andranovory amin'ny Ambatry mirefy 7.7 kilometatra sy Ambatry amin'ny Ampania mirefy 13.7 kilometatra kosa dia anaovana antso-tolobidy amin'ity fiandohan'ny taona 2024 ity ho iatran'ny ministera. Orakofana tara moa io lalam-pirenena ho avoaziny io raha ny voalazan'ny filoham-pirenena izay no amafisin'ny ministera. Ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson arcevêque Antananarivo no hitana ny toeran'ny filohan'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina malagasy na ny FFKM amin'ny taona 2024 ity. Sambany no isana izany andraikitra izany ity evêka katolika ity. Ratsahivina dia ny valojona 2024 no voatendry hitantana ny diocèse n'Antananarivo izy rehefa nandeha nisotro ronono i Monseigneur Odon Razanakolona. Araka ny fandaminana eo anivon'ny Église katolika dia ny arcevêque n'Antananarivo no misolo tena azy ireo eo anivon'ny FFKM ny 20 janoary izao no atao ny fifamindram-pahefana eo amin'ny Révérend Dr Denis Rakotzafy filohan'ny fiangonana Luterana malagasy sy ity evêka ny katolika ity. Ny farany herinandro izao no iverina an-kianja ny Barea Aprime hiatrika ny fanomanana ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra. Ny voalohan'ny volana Febroary no hanomboka ity fifananana baolina kitra afrikanina ity ho an'ny ekipa pirenena tsy misy afa-tsy ireo milalao amin'ny fifananam-pirenena nasionaly. Nahazo herinandro moa ireo mpilalao ny alana sasatra sy ny arahana ny fety niaraka tamin'ny fianakaviana taoriany nahazona ny tapakila hiatrihana ity fifananana ity.